ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraha-bahantsika rehefa komalana tratry ny andro fiakarana ity taona 2024 ity izao alakamisy fahasivy ny volana May izao. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havana amin'izany fahatsiarovana ny akaran'ny tompo tany an-danitra izany dia ny marika toko 210, marika toko 210, ny andininy fahasivy 20 sy ny faharoapolo, marika toko 210, ny andininy fahasivy 20 sy ny faharoapolo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jesu tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ao any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Zava-dehibe ry havana ny andro fiakarana, ny fahatsiarovana ny andro fiakarana. Ny fahavitan'ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny farana teo amintsika teo amin'ny andro fiakarana. Ny andro fiakarana dia tahaka ny fahatsiarovana fa vita ny fivahinian'i Jesosy teo ty-tany ka niakatra nakany an-danitra izy. Zava-dehibe zany ny andro fiakarana satria mifamatotra amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. 7 andro ao aorianan'ny Pasika moa ny andro fiakarana, ary 10 andro ao aorianan'ny andro fiakarana na l'Ascension ny Pentecote. Ny Pentecoste izay nandrotsahan'ny tompo na nanomezan'ny tompo ny fanahy masina. Betsaka eo andiny tsotra masina mitantara ny fiakaran'ny tompo any amin'ny salamo moa dia efa manomana an'izany ny salamo, ny amin'ny akaran'i Jesosy nakany an-danitra dia efa manomana an'izany ny salamo. Fa ny soatra masina ny asan'ny apôstôly dia mitantara toko voalohany dia mitantara indrindrindrindra ny fisehoany zany amin'ny Tsipriany kokoa raha ohatra ka ampitahina amin'ity filazantsara ka ny marika ity. Raha toa ka miresaka tsika manao hoe mifamatotra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny Pasika dia ny ao an-tsaina dia ny hoe ao anatin'ny fanehoana ny fandresen'ny tompo ny fiakarana. Raha ohatra ka mijanona teto ambonin'ny tany ny tompo na dia nitsangana tamin'ny maty ara dia tsy mbola vita ny famonjena. Fa manamafy ny fandresen'ny tompo sy ny fahavitan'ny famonjena ny fiakarana fahatsiarovana ny akarana tany an-danitra. Reto zavatra roa na telo reto ara no tsy tokony antonontsika mihitsy, indrindra antsika protestanta. Ny protestanta moa somary ataontsika hoe tara ihany tateorina ihany vao nankalaza ny andro fiakarana. Fa izay tsy tokony andoroana dia reto lafin-javatra roa na telo ireto rehefa miresaka hoe andro fiakarana isika. Voalohany indrindra dia ilay vanim-potoana izay tantarain'ny marika tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, tamin'i Jesosy niakatra nakany an-danitra. Dia io marika manao hoe nampiakarina ho any an-danitra izy ary nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Zava-dehibe ilay hoe eo ankavanan'Andriamanitra. Paoly manamafy an'io ao amin'ny Romanina toko 9 ary Jaona koa manamafy an'io hoe Jesosy dia mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. So tsika miresaka izao zany dia Jesosy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, niverina ny amin'ilay toerana izay nialany. Satria Jesosy dia efa teraky ny ray talohan'izao rehetra izao hoy ny fanekam-ponoantsika, fa nidina tetỳ ambonin'ny tany izy mba hamonjy ny olombelona. Rehefa vita ny famonjena nataony tetỳ ambonin'ny tany dia niverina niakatra nakany an-danitra indray izy. Ary izy niverina niakatra nakany an-danitra io dia izao ny dian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia nanampy andraikitra vaovao azy rehefa tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Inona ilay hoe andraikitra vaovao? Raha ohatra ka petraka teo ankavanan'Andriamanitra hatrany am-piandohany Jesosy satria zanak'Andriamanitra izy dia izao tsy mbola mifona tamin'ny olombelona loatra izy
raha ohatra ka tsy nidina de ty ambonin'ny tany fa rehefa nidina de ty ambonin'ny tany izy ka nanolotra ny ainy hamonjy ny olombelona dia niakatra ny akany an-danitra izy ary mifona ao antsika io fifonana ao antsika io de mbola toin'ilay asa-pamonjena nataon'i Jesosy tety ambonin'ny tany satria rehefa nandray an' Jesosy tsika nino sy ny famonjena nataony sy ny famelan-keloka nataony de zao tsy mbola mbia ao am'ilay fantanterahana akory sika tsy hoe satria tsika nino an' Jesosy satria tsika nandray an' Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra isika fa izao tsy mbola mbia amin'ny fahatanterahana isika mbola zahan-toetra isika mbola alaim-panahy isika mbola mety kivy isika mbola mety trotraka isika mbola mety manota koa aza isika fa tsy hoe rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy de namonjy antsika tao miazo fijaliana de lasa anjely daholo ny olombelona rehetra lasa anjely zay mino tsy zay mihitsy Paoly manazava an'io amin'ny Korinthianina faharoa manao hoe zay rehetra nandray an' Jesosy dia zay nandray an' Jesosy zay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy dia tonga olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha tonga olom-baovao lasa ny zavatra taloha zava-dehibe hoe lasa ny zavatra taloha fa le tonga olom-baovao tsy hoe tonga anjely izy akory ka tsy voafehin'ny fotoana intsony tsy manota intsony tsy kivy intsony sy ny sisy fa mbola eto ambonin'ny tany any izy olom-baovao izy mbola eto ambonin'ny tany any lay maha olom-baovao azy de zao tonga zanak'Andriamanitra izy tsy fahavalon'Andriamanitra intsony izy tonga eo akaikin'Andriamanitra izy saingy mbola eto ambonin'ny tany izy de mbola laim-panahy azay no mahatonga ny tompo mifona ao antsika eo tananakavanan'Andriamanitra zany hoe lay rehefa niakatra nakany an-danitra de sody io tsika manao hoe ny fidinany Jesosy tety ambonin'ny tany tsy hoe namonjy antsika tao miazo fijaliana ihany izy fa rehefa niakatra nakany an-danitra izy de lasa niampy andraikitra vaovao izay tsy nananany teo alohan'ny izay tsy nataony teo alohan'ny dinany tety ambonin'ny tany satria raha mbola tany an-danitra Jesosy talohana tokavana tety ambonin'ny tany zany de zao mbola tao anatin'ny fiainan'ny testamenta taloha ny olona fa rehefa nidina tety ambonin'ny tany Jesosy de nanjary namonjy antsika ary tonga mpifona ao antsika tonga mpisolo vava ao antsika hoy firazan'ny Jaona azy Jaona voalohany toko faharoa raha misy manota de manana solo vava eo anatrehany raha isika de Jesosy lay marina lasa mpisolo vava zany Jesosy tsy hoe mpamonjy tao amin'ny azo fijaliana ihany izy fa mpisolo vava izy ao anatin'ny vanim-potoanany andro fiakarana no ahatsiarovantsika ny eo andraikitra vaovao io na andraikitra ny ampy kokoa aza hoe tonga mpisolo vava atsika eo an-tananakavanan'Andriamanitra Jesosy misolo vava atsika amin'ny lafiny hoe satria zany tonga zandriny isika tonga zanak'Andriamanitra isika dia manana zoky isika mpiaro atsika manana zoky isika miaro atsika eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra Andriamanitra ke tsy niova nga Andriamanitra moa niova tsy niova mihitsy Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha ihany ny Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao Andriamanitra makahala ny ratsy amin'ny testamenta taloha ihany no Andriamanitra makahala ny ratsy aty amin'ny testamenta vaovao tsy hoe rehefa niditra tety an-danitra Jesosy nidina tety ambony tany Jesosy de manaiky ny fahotan'Andriamanitra hoe eny efa nidina tany ambony tany moa anao Jesosy efa tany ianao malaka de zao no izy andeferantsika daholo ny ratsy rehetra fa tsy manina rehefa tany ihany ianao tsy zay Andriamanitra raha izay Andriamanitra dia sanatrian'izany de niova izy de misy incohérence ao amin'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra tsy misy incohérence rehefa nakahala ny ratsy Andriamanitra nakahala ny ota Andriamanitra rehetra any amin'ny testamenta taloha de makahala ny ota sy ny ratsy mandrakariva Andriamanitra mandrakizay satria Andriamanitra tsy miova fa ahoana ny natonga antsika na de nanota aza tsy tafiditra eo anatin'ilay fahakahalan'Andriamanitra intsony noho ny azo fijalian'i Kristy ary noho i fibebahana ataontsika eo amin'i Jesosy Kristy tompo io de tonga mifona ao antsika Jesosy io asa fanelanelana na intercession izay ataon'i Jesosy eo amin'Andriamanitra io de mbola zava-dehibe amintsika haitsika zany de manana mpiaro eo anatrehan'Andriamanitra de Jesosy lay marina izy zany no mifona ao antsika vao mifono maraina dia izy miteny atrehan'Andriamanitra hoe mba amindreo fo re Andriamanitra iny zanakao iny Andriamanitra mba amindreo fo iny adarabe iny Andriamanitra mba amindreo fo iny manadino anao iny Andriamanitra amindreo fo iny
iny mahafilo iny Andriamanitra amindreo fo iny tsy ampivavaka iny Andriamanitra amindreo fo iny mora kivy iny Andriamanitra amindreo fo iny mora resy iny mora mitomany iny Andriamanitra jereo amin'ny famindram-ponao. Jesosy no mifonao atsika eo ankavanan'Andriamanitra. Zay mahatonga mpisorona ny epistily Hebreo manamafy ny mahampisorona be an Jesosy. Mpisorona be eto ambonin'ny tany fa mpisorona be niditra ao amin'ny toerana masina indrindra, zany hoe ao amin'Andriamanitra. Zay ny voalohany tokony nadorona mihitsy ry havako manaraka. Rehefa miteny hoe ascension sika dia milaza hoe toy nylay fitsanganana tompo tamin'ny maty ka ny akarany tany an-danitra dia milaza ny fifonany ho atsika. Fa ny faharoa lehibe zay tsy tokony nadoroantsika mihitsy dia ny farany amin'ny indrindriny faharoapolo io manao hoe rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy dia izy ireo kosa dia lasa nitoroteny eny tontolo eny ary ny tompo niarasa taminy ka namarina ny teny tamin'ny famantarana zay momba azy. Jesosy niakatra nakany an-danitra, ny olona nitoroteny, ny mpino nitoroteny. Jesosy any an-danitra, Jesosy mifona ao atsika, Jesosy misolo vava atsika. Isika kosa ety ambonin'ny tany, ny mpino dia mitoroteny ho ny filazany marika azy amin'ny eo andininy zay hitatsika amin'ny farany. Inona le hoe Jesosy inona le hoe mpianatra isika mitoroteny. Mitoroteny Jesosy dia mitoroteny isika dia mitika zany hoe mijoro vavolombelona isika. Tsy hoe mifona ao atsika Jesosy. Hoy marika dia ampy zay. Fa midika fandraisana andraikitra. Jesosy niakatra nakany an-danitra, isika kosa manao ny asa fanompona. Isika mandray andraikitra. Isika mitory ny filazantsara. Isika miasa. Manamafy amin'io Jesosy manao hoe marika moa namidina kokoa fa raha mamaky tsara ny filazantsara araka ny Jaona isika manomboka any amin'ny Jaona toko 7 ampakana aty amin'ny toko 220 mihitsy aza dia miresadresaka momba ny fanahy masiny Jesosy. Amafisany ny asan'ny apôstôly toko 1 koa azy izy io manao hoe rehefa miandrasa fa rehefa tonga ny fanahy masina dia mandeha ho vavolombeloko ianareo any Jodia any Samaria. Zany hoe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia midika fiarahana amintsika ety ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fanahy. Jesosy niakatra nakany an-danitra. Isika kosa ambasadaoron' Jesosy ety ambonin'ny tany. Rehefa mitentsika hoe ambasadaoro dia milaza hoe soloteny zany. Isika zany solotenan'i Jesosy. Satria hoy ny tompo anao hoe dia ampitoeriko ao anatinareo aho zany ny fanahiko, fanahy masina. Raha tsy ao anatintsika ny fanahy masina dia tsy ao ambasadaoron' Jesosy mihitsy isika. Fa rehefa ato anatintsika ny fanahy masina dia mahasoy voan'i Jesosy ety ambonin'ny tany tsika zany. Ary rehefa miteny hoe mahasoy voan'i Jesosy ety ambonin'ny tany isika dia izao mahasolo tena azy amin'ny lafiny fitokiana filazantsara. Izay ny mahatonga ny marika miteny hoe dia izao nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Zay maha-ambasadaoron' Jesosy atsika satria izay rehetra ataontsika dia ho amarininy Jesosy manao hoe za mihitsy naniraka azy. Irako iny ka dia amarininy reny famantarana tenentsika ireny. Rehefa miteny zany tsika manao hoe mitsodrano ohatra mifampitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy, mifampirahasoa amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ireny tsodrano ifampiraritsika ireny dia izao tanterahin'ny tompo reny. Satria ambasadoriny tsika, ambasadoriny amin'ny lafiny hoe manana fanahy masina atao anatiny. Dia zay mahatonga marika ny teny hoe ary dia nomba azy tamin'ny alalan'ny famantarana zay niseho. Asehon'ny tompo amin'ny alalan'ny famantarana eny ny maha azy atsika. Tsy hoe arovany ihany tsika zay eo mazava ho azy. Fa le hoe ampanaoviny ny zavatra tiany atao isika. Ka tanterahiny amin'ny alalantsika ny planinany. Manana planina nge Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Manana planina Andriamanitra ho an'ny vahoaka 7,000-8,000 tapitrisa eto ambonin'ny tany. Dia amin'ny alalan'ny mpino izay mankalaza ny andro fiakarana, amin'ny alalan'ny mpino izay nandray an'i Jesosy ny finoany, nandray ny famelan-keloka no hatanterahiny tompony planina eto ambonin'ny tany. Ny ratsy eto ambonin'ny tany manana planina mazava ho azy. Fa Andriamanitra tena manana planina mihitsy ho an'ny fiainany tsirairay, ho anao, ho an'izao tontolo zao. Ary satria itsika ao anatin'ilay solotenan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo zao isika isa-matan'olona zany.
de zao miasa miaraka ao anatin'io planin'Andriamanitra io isika. Zay ny dikany antsony hoe antson'Andriamanitra. Ny dikany hoe antson'Andriamanitra de ianao mandray anjara ao anatin'ilay planin'Andriamanitra. Raha isika tsy de matsiary loatra an'izay. Iverintsika ny antson'Andriamanitra fa hoe antso hoan'ny tenantsika ihany, fa ny antson'Andriamanitra nge ianao manohina hoe misy planin'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Ty zao tontolo zao ty nge an'Andriamanitra. Ngaty izao tontolo zao ty an'ny olombelona, ngaty izao tontolo zao ty tonga ho azy, ngaty izao tontolo zao ty an'ilay ratsy. Izao tontolo zao ty dia an'Andriamanitra, an Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy. Noho zany tsy ho afon'Andriamanitra mihitsy ny zao tontolo zao satria asan'ny tanana. Tsy maintsy ho dioviny, tsy maintsy ho ambalina. Azay boky Noabolana moa de manazava an'io, boky Noabolana sy ny boky ny Salamo. Boky ny Salamo moa de tena mahafinaritra mihitsy satria boky ny Salamo de miresaka mandrakariva ny zavaboary sy ny fiaina sy ny abakabaka ny fahendren'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny boky Noabolana. De amin'ny boky ny Salamo sy ny boky Noabolana de manazava na hoe Andriamanitra nge no mitantana n'izao tontolo zao hoe mitantana ny voary na ny univers na ny era na ny univers. Andriamanitra mitantana n'izany rehetra zany. Ary mitantana zany rehetra zany satria azy izao rehetra zao. Satria azy zao rehetra de efa namonjy zany azy zany zany hoe zao tontolo zao zany Andriamanitra. Hoe filazan'ny Paoly amin'ny Romana toko valo hoe misento toy io zavaboary rehetra zao hoe misento. Ahoana moa tsy ho sento ny zavaboary noho ny fahotan'ny olona? Ahoana moa tsy ho sento ny zavaboary noho ny fanombatsika ny asan'Andriamanitra? Ahoana moa tsy hisento ny tany zay rehetra eo aminy noho ny ataontsika am'ty tontolo iainana hitatsika ity, am'tony zavaboary hitatsika misento zao tontolo zao. Noho zany dia rehefa novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zao tontolo zao de zao mamonjy manana planin'Andriamanitra zany. De mpino de zao tonga tafiditra ao anatin'izay planin'Andriamanitra izay. Tsy hoe ao anatin'ilay planina novonjena ihany, fa ao anatin'ilay planina koa hiasa hitory ny famonjena ho fiasana ao am-pelatanan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny marika eto mampifandrainy hoe rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy, ny mpianatra kosa eto am'izao tontolo zao, ambasadorony Jesosy miasa ao anatin'izany planina tian'Andriamanitra atao. Zay afaka malala andro fiakarana zao, zavatra roa zany natokinao. Matoki fa manana Jesosy mpisolovavy ianao. De aza miondrika, aza resy, aza manamely teny. Rehefa nandray an Jesosy de matoki fa manana solovavy ianao zay tianao, mifonao anao eo an-tanànakavanan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, tsy hoe famonjena tahak'izay ihany, fa ianao koa de irahin' Jesosy ho ambasadorony. De ampahatovy ary zay asain'i Jesosy atao e. Ataovy zay zavatra zay asain'i Jesosy. Tsy misy ambasadoro zay misolo tena ny fireneny ka manao zavatra manohitra ny tombontso-pireneny de tsy ambasadoro zany. Fa rehefa ambasadoron'ilay firenena dia tsy maintsy miaro ny tombontsoan'ilay firenena zay maniraka anao. Tsy maintsy miaro ny maneho koa aza amin'ny lalanao no ahafantarana ilay firenena zay isoloanao vavana, isoloanao tena amina firenena anankiray hafa. Noho zany dia izay ny maha-ambasadorony tompo antsika. Rehefa niakatra ny angany an-danitra Jesosy de namela antsika eto izy, de tsy maintsy ny fiaina ny fanjakan'Andriamanitra, isika ny miaina ny fanjakan'Andriamanitra satria tsika zanaky ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny fahatelo sady farany de zao. Jesosy koa niakatra nakany an-danitra. Paoly manamafy an'io amin'ny Efesianina, manamafy an'io amin'ny Kolosianina. Hoe Jesosy rehefa niakatra nakany an-danitra de zao ny dikany hoe fiakaran'i Jesosy ny an-danitra, ny fiverenan'i Jesosy ny an-danitra de zao milaza ny fifehezany zao rehetra zao. Milaza ny fifehezany ny tany sy zay rehetra eo aminy. Tanteraka io teny io Paoly, le teny hoe amin'ny alalany andohalika amin'ny anaran'i Jesosy zao rehetra zao. Ny anarana hoe Jesosy de zao andoliany lohalika rehetra. Tanteraka io rehefa niakatra akany an-danitra Jesosy. Raha nijanona teo an-tany Jesosy de zao ho voafetra geografia izy. Ho voafetra geografia izy zany hoe rehefa any Palestina izy de any Palestina. Voafetra geografia izy, raha tsy niakatra nakany an-danitra de voafetra ny toerana izy. Zany hoe tsy mipetraka lay omniprésence an Jesosy raha tsy niakatra nakany an-danitra izy. Tsy mipetraka ilay omniprésence an Jesosy raha tsy niakatra nakany an-danitra izy. Fa rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy, zay mahatonga azy hoe omniprésence, zany hoe tonga hita amin'ny toerana rehetra na nombanao kokoa, afa manatrika ny toerana rehetra miantso ny anaran'i Jesosy amin'ny lalan'ny fanahy.
rehefa niakatra nakany an-danitra izy tanteraka zay le tenin Jesosy hoe na aiza iangona ny rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary zay eo afovoany zay Jesosy de izao satria any an-danitra izy tanteraka zay rehefa niakatra nakany an-danitra izy zava-dehibe zany rehefa karana any an-danitra fa lay koa hoe tonga manana ny fahefana rehetra Jesosy omnipotent. Io fahefana nanany Jesosy io hoe tonga manana ny fahefana rehetra izy satria niakatra nakany an-danitra ary eo an-tananakavanany hery eo ankavanan'Andriamanitra. Raha tsy eo ankavanan'Andriamanitra Jesosy de zao tsy mipetraka lay omnipotence, zany hoe lay manana ny fahefana rehetra. Fa rehefa eo an-tananakavanan'Andriamanitra Jesosy niverina niakatra nakany an-danitra mipetraka eo avanan'Andriamanitra de zao lasa amin'ny anaran'i Jesosy nandolian'ny lohalika rehetra ary ananan'i Jesosy ny fahefana rehetra. Zay mahatonga azy ny teny manao hoe menangy le fahefana rehetra ny lanitra sy aty an-tany. Rehefa eo an-tananakavanan'Andriamanitra Jesosy tanteraka raha-baky teny zany. Tetỳ ambonin'ny tany izy efa nanana zany fahefana zany mazava ho azy satria zanak'Andriamanitra izy. Fa rehefa mipetraka ankavanan'Andriamanitra izy de zao mbola manana zany fahefana zany. Ary satria manana zany fahefana zany izy de manana fahefana hiaro anao. Amin'ny toerana rehetra zany dia ananan'i Jesosy fahefana ary atrehiny Jesosy. Afaka malala engany ianao atsiaro manokana fa lay Jesosy zay niakatra nakany an-danitra dia eo an-tananakavan'Andriamanitra ary manana ny fahefana rehetra mitondra zao rehetra zao. Izay Jesosy manana ny fahefana hitondra an'izao rehetra zao nefany zay le zokinao, zay le tianao, zay le efa nidina ty ambonin'ny tany mahafantatra ny fahorianao, mahafantatra ny tebotebonao, mahafantatra ny fetranao. Ary zay rehetra zay de fantatra Jesosy. De sambatra ianao manana an' Jesosy zay mahafantatra ny olam-piainanao mihitsy aza, mahafantatra ny tebotebonao, mahafantatra ny fetranao ary dia matoky azy fa Jesosy dia mahita an'izany rehetra zany ka mamaly vavaka anao. Tompo misoranao zay noho ny amin'ny fahatsiarovanay ny akaranao tany an-danitra ka ahatsapahanay fa manana zoky zay mifona ao anay eo anatrehan'Andriamanitra. Misaotra koa tompony amin'izao andro fiakaran'izao ahatsiarovanay fa anananao fahefana ny zavatra rehetra Jesosy. Ianao zay efa niara-monina taminay nitafinofo tahaka anay de fantatray fa mahafantatra ny fahorianay ary manana ny fahefana rehetra ka mahatonga anay ho sambatra miaraka aminao. Amin'izao andro fiakaran'izao tompo de veloma ety-aponay ny fahatokiana, veloma ety-aponay ny finoana fa Andriamanitra tianay ianao. Ary Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra mpamela iloka. Amin'izao andro fiakaran'izao dia ahatsiaro fa manan'Andriamanitra eo ankilanay zay mampandresy anay amin'ny sarotra. De ataovy mahay manome vonahitra anao zay tompo, ataovy tianao ary amin'izay lalana hitondranao anay de ataovy mpandresy hatramin'izay. Jereo zao tontolo zao amin'izao andro fiakaran'izao tompo. Samy ome fiadanana sy faliana ny mpino isan-tokantrano. Ny isam-pirenena ataovy mandry fahalemana ary ireo marary sy trano, ireo manana olana ampaherezo de mametraka ny fiainanay ambany fahasoavanao zay Jesosy. Amen.